eo amin'ny tontolon'ny fifandraisan-davitra kosa indray dia mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao ny sekretera général ny Union internationale des télécommunications UIT manao tombanezaka vitan'ny Madagasikara mikasika ny fifandraisan-davitra no isan'ny atondian'ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny UIT ity. Tsara ny toerana misy an'i Madagasikara mihoatra ny firenena andalam-pandrosoana hafa eo amin'ny sehatra ny fifandraisan-davitra hoy Andriamatoa Oline Zao, sekretera général ny Union internationale des télécommunications taorian'ny fiona amin'ny tamin'ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo. Efa miditra amin'ny fampiasana ny teknôlôjia ny 4G Madagasikara, mitovy lenta amin'ny firenena mandroso any ivelany hoy izy ny fahazoana ny internet. Je voudrais voir moi-même comment on peut évaluer cet progrès. Donc je suis très content finalement de pouvoir arriver chez vous. J'ai noté ici pas mal de progrès. Par exemple, ce matin, j'ai déjà essayé 4G. Mais 4G dans pas mal de pays n'est pas encore disponible. Mais chez vous, il est déjà disponible. Mais aussi, j'ai essayé Wi-Fi à l'hôtel. C'est comme à Genève. Il n'y a aucun problème pour communiquer avec quelqu'un de l'autre pays, de l'autre continent. Donc la qualité c'est pas mal. Mais j'ai noté aussi notre gouvernement déjà mettre plein pour la transition digitale. Donc on va commencer télévision digitale et saluer cette initiative. Mais je crois qu'il y a pas mal de projets encore sur table. Donc ce matin, j'ai rencontré notre Prime Ministre. Le Prime Ministre m'a aussi donné information, le gouvernement soutient le développement de TIC, le développement de télécommunications, parce que de nouvelles technologies pour connecter les gens plus facile qu'avant, mais aussi de nouvelles technologies pour amener beaucoup de bénéfices, faciliter le développement de l'économie de le pays. Donc je suis très content que l'autorité madagascar fait attention sur ce sujet, mais je crois qu'il y a pas mal de choses à faire. Je suis convaincu que Madagascar va aller assez loin. No mafisy ministra ny positra sy ny fifandraisan-davitra fa tsara ny toeran'i Madagasikara mihoatra ny firenena hafa eto Afrika amin'ny lafiny fifandraisan-davitra. Anisan'ny ezaka eton'ny gouvernement amin'izao fotoan'izao ny hanamorana ny fahazoana mikirakira ny vokatra ara-teknôlôjia ny fifandraisan-davitra. Jerena manokana ao anatin'izany ny mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana. Anisany lasa lavitra tokoa aty an'Afrika. Raha tsy teny fa amin'ny 4G zany tsika dia tafiditra anatin'ny top 20 zany amina metraka an'izany teknôlôjia zany. Ny amin'ny vitesse de connexion amin'ny internet tsika dia tafiditra amin'ny top 3. Ka zay dia midika fa raha ny toeran'i Madagasikara zany amin'ny fametrahana sy fanarahana ny teknôlôjia vaovao dia tena efa lasa lavitra mihitsy. Hitanareo nanomboka tamin'ny herintaona misy fiaraha-miasa zany arahana amin'ny ministère ny éducation nationale. Tsika moa zany dia mbola firenena azo lazaina hoe osaosa ihany tsy mamenatra amin'ny teny an'izany ny afidiram-bola ny ponina. Ka zay no mahatonga ny fitondram-panjakana zany mametraka politika mitodika ho an'ny rehetra. Tamin'ny herintaona zao ny lycée dia nizarana tablette reny zany mba ahafahan'ny mpianatra mahazo accès bebe kokoa amin'ny nouvelle technologie. Misy fifanarahana koa zay efa nisoniavinay sy ny ministre ny éducation nationale ametrahana télévision numérique amin'ny CEG rehetra zany mba ahafahan'ny ankizy ihany koa zany mijery an'ireny ary hitohy ireo atikasa rehetra reo amin'ny fametrahana ny wifi zany mba ahafahan'ny mpianatra dia ny mbola kely zany dia efa mikirakira ny internet. Zay no ahafahantsika mampitombo ny fikirakirana zany ny nouvelle technologie satria araka ny teneniko teo ny ray aman-dreny rehetra ny mponina dia tsy mbola tena manana fahefa-mividy amin'ireny fitaovana vaovao reny fa ny lafiny infrastructure kosa
dia tena efa lasa lavitra isika. Mikasika manokana ny ady amin'ny eloko amin'ny fampiasana ny internet na cybercriminalité nambaran'ny minisitra Rakotomamonjy Nepatraika fa andalana ny famolavolana ny lalàna samihafa ary eo iny faneken'ny gouvernement dia alefa eny anivon'ny antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna momba ny cybercriminalité. Momba ny fivadiana amin'ny télévision numérique izay nifaritan'ny UIT fa tokony vita mialohan'ny 17 Jona 2023 dia nilaza ny sekretera jeneraly ny UIT fa andalana ny fidiran'ny Madagasikara tamin'ny TNT ary azo tanterahana tsikelikely ny fiampatana hoy Andriamatoa Olinina Zaho. Ny ministra ny positra sy ny fifandraisan-davitra dia laza fa efa miroso amin'ny fanaparitahana ny TNT Madagasikara ary nosy be no napetraka fitaratra amin'ny fanaparitahana izany.